Viu? Na casa. Ah, sim. Nanti malas. Anak kuda balik sini saling cenas. Ya natin polis nasional lah dia buat. Dah. Security. Ah, weh. Ada zapate. Zapate nada na. Zapate nada no. Pega aí, ó. Ah, ué. Yeah. Semacam dia punya kaviu, ah. Semacam dia punya kaviu. Ya. Makasinya.
Allora che sei boiasa? Allora che sei boiasa? Allora che sei boiasa? Allora sei boiasa roka? Allora che sei panno cassette boiasa? S'il te plaît. Ravatman, qui est l'homme d'affaires qui était proche de Ratzwil, il a été inculpé à Maurice pour blanchiment d'argent et d'influence et pour divers crimes qu'on lui a reprochés. Comment il a fait pour les blanchissements? Je ne sais pas comment il a fait, on verra au cours du procès qui va suivre, mais pour l'instant il a été arrêté et il devra être donc, placé en détention plus tard et il y aura un procès en cours. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura un procès qui va suivre À Madagascar ou à Maurice? à Maurice. D'accord.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Ah non, je peux pas dire ça, de dire ça. Son parcours, tout le monde le connaît. Hein. Et c'est combien le blanchissement d'argent? Oh, le montant est assez grand, mais on verra ce soir lors du procès. Il est passé en cours. On verra ce soir combien on lui reproche d'avoir blanchi. Parce que le procès c'est ce soir. Oui, mais on aura d'autres compléments d'informations ce soir. Ah, d'accord. Attends, on va casser un peu. Allez, araka ny hitantsika malina dia nitazomina vondimaiky izany hoe arrestation fisahorana moa zany atao hoe arrestation dia tazomina vondimaiky manana fahafana presideny sy mivoaka ary mandehandeha tsony zany izy azo tazona ao Maurice mandra-piandry ny fanadihadiana izay atao anazy sy ny fitsarana izay atao anazy any Maurice ihany koa. Rehefa vita ny fitsarana any Maurice dia isika ihany koa mbola hitsara anazy na en même temps dia tsy maintsy efara amin'ny fanasasiana azy zany raha ohatra ka mitondra daholo fiampakana azy. Naoraka tamin'ny ny fanesona ny firenenany amin'ny Rajoelina. Ahoana zany mety hiton'ireo zavatra natao teto amintsika? Mbola azo enjay mandeha. Oui. Na dia miala raha ny firenenan'ny olona ray dia mieloka izay nataony dia azo enjena foana na inona firenena ananany. Tsy mampiova ny heloka nataony zany tsy fananany firenena malagasy. Fa miteraka ataontsika hoe conséquences maro be amin'ny zavatra nataony teto Madagasikara filazana fa efa very tanteraka ny firenena malagasy izay ananany. Mila fanadiovana Madagasikara, diovina na ny tanàna na ny toe-tsaina na ny fitsarana mazava ho azy ary indrindra ny politika mila diovina. Anao mpanao kasety ihany aloha azafady. Mandeha amin'izao hoe mety misy Tena izy mety fa tsy ny olona malaza. Mais contente, mais. Allez là. Voilà. Là, ça ne met pas de... Marne.
Tsy mila mpamadika palitao. Ministre des présidents ianao. Ministre des présidents tadiny tolotsika tany amin'ny 91 77. Palmerabatsika rehetrarehetra tia Madagasikara dia miditra telefona amin'ny Kasary aloha fa tsy Ministre ianao de président rehefa avy eo. Ministre de président rehefa avy eo. misy olona marobe to isaorana ho amin'ny olon-tsaina marobe fa rehefa amin'andro manaraka tsika resaka lavalava misaotra betsaka daholo fa ny mahita anareo rehetrarehetra indray. Ministre de président. Selfie azafady io. Sao dia mba afaka miteny amin'ny eo. Sao dia afaka miteny amin'ny azafady. No direct depois não. Izay koa zany manao fangatahana ny mpiasan'ny tafo rehetrarehetra mba avoaka azafady mba mila justice zay ho an'ny mpiasan'ny tafo rehetrarehetra satria be dia be ny manao tsindrazo lena ao amin'ny fitsarana ao amin'ny resaka zay zareo ambonimbony ao amin'izao zany dia mba mangataka izay mba avoay misy havanay migadra any dia mba avoaka mangataka justice zay ho an'ny mpiasan'ny tafo rehetrarehetra. Merci. Ianao ilay Tico a? Nahevitra tamin'ilay hoe mba averina zany orinasa Tico mba averina koa ny menaka Tico fa mahasalama antsika. Merci Vanessa. Amin'adra be miady tsy miolona natao fanavotana Madagasikara. Merci.